ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falemirahaba antsika rehefa milalatra ohatrety alarobia fa 4 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka 3:10, Luka 3:10 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesoa. Ary tamin'izany andro izany nisy ny sasany teo izay nanambara tamin'i Jesoa ny nanjoany Galiliana izay naharoaron'ny Pilato tamin'ny fanatiny ny rany. Fa Jesoa namarika anao taminy hoe ataonareo va fa ireny Galiliana ireny ny mpanota mihoatra noho ny Galiliana rehetra, satria nozoiny izany zavatra izany izy. Tsia hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ary ireny 7:20 ireny izay nianjeran'ny tilikambo tao Siloama ka maty, ataonareo va fa mpanota mihoatra noho ny olona rehetra izay mponina ao Jerosalema ireny? Tsia hoy izaho aminareo, fa raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy koa ianareo rehetra. Ray masonao, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nisy zava-nitranga andavanandro fait divers tonga teo am-pototsofin'i Jesoa nitantarainy ny olona. Tahaka antsika mpiresadresaka dia tonga tatitra tamin'i Jesoa ny olona hoe nisy zavatra nitranga tahaka izao tany Galilea. Loza ny nahazo ireo Galiliana izay teo am-panaovana fanatitra dia tratra ny Pilato dia nosamboro ny Pilato dia nafangaro ny Pilato tamin'ny rany ny fanatitrany dia napalahelo mihitsy, tena napalahelo, tena tahaka izany koa ny mety ho fijerintsika indraindray ny fiainana. Rehefa tonga tao amin'i Jesoa ilay tatitra, ilay tatitra izany hoe nieritreritra izy ireo ahoana moa izany mpanota reto Galiliana ireto, satria fantatsika tsara fa ny Galiliana dia jiosy mafy loha, jiosy tsy tahaka ny jiosy taty Jerosalema. Jiosy taty Jerosalema jiosy mivavaka, jiosy nahita fianarana, jiosy akaiky fahendrena. Fa ireo jiosy tany Galilea dia jiosy izay jiosy mpikomy, jiosy izay mampifangaro ataontsika hoe fivavahana ary indraindray satria jiosy izay tsy tena matontonony ihany amin'ny fahalalahana, jiosy tsy tambanivohitra dia tsy tena jiosy fakatahaka. Dia io zany fa tonga tany amin'i Jesoa ilay feo dia hoy Jesoa, diso nareo fa raha tsy mibebaka ianareo dia heverinareo hoe fa mpanota noho ny Galiliana rehetra izy satria nataon'ny Pilato an'izany, satria nikomy ve izy, satria nikomy tamin'ny fanjakana Romanina ve izy, satria matoa nofonon'ny Pilato dia nanao zavatra tsy mety na nanao zavatra tsy mety mitaha amin'ny fanjakana manoloana ny lalàna. Fa izay lesona apetraka reto andininy reto dia nitohizan'i Jesoa hoe tandremo koa fa zao koa nareo naheno an'ilay tantara koa zany hafa ilay hoe nisy tilikambo tao Siloama dia nianjera io tilikambo io dia nahafaty olona 7:20 be zao. Dia hoy Jesoa, dia heverinareo hoe fa mpanota noho ny olona rehetra ao Jerosalema koa ireny olona ireny? Tsia hoy izaho aminareo, raha tsy mibebaka ianareo dia ho ringana tahaka azy. Rehefa koa malala indraindray tsika rehefa mahita zavatra mitranga amina fait divers, mitranga amin'ny fiarahamonina dia indraindray tsika mieritreritra mandrakariva na hoe izany vokatry ny mpanota loatra, vokatry ny fahotana no mahatonga an'izany, ratsy loatra. Indraindray manana fotoana isika mieritreritra tahaka reto olona nitatitra tamin'i Jesoa reto, manao hoe matoa izy voan'ny accident ratsy be tahaka izany, mpanota izy, matoa izy misy loza mafy be tahaka izany
mpanota izy zavatra asa mamo izy, asa ratsy fitondratena izy, asa kapok'Andriamanitra zany, asa be de be no mety ataotsika indraindray rehefa tenenitsika indraindray rehefa mahita olona todo zavatsarotra tahaka an'ireny. Satria mety satria tsika manana zavatra ao anatin'ny sainao, satria galilianina mpanota no hita, de mety mieritreritra tsika, mety mahita koa hoe olona eny amin'ny andavanandrontsika eny hoe zany rehefa mpanota loatra ka, zany rehefa ratsy fitondratena loatra ka, zany rehefa tsy mendrika loatra ka, de zany ny vokany. Manao tahaka zany tsika nataony reto olona reto, de hoy Jesoa tandremo tsara fa tsy hoe satria tratran'izany izy dia mpanota noho ny olona rehetra. Jesoa dia mametraka atsika ao anatin'ilay fandinihitena ny tsy eritreretantsika ho tsara noho ny hafa, ary tsy eritreretantsika hoe izay rehetra voany zavatra tahaka izany de voatery ho tsy maintsy mpanota noho ny olona rehetra foana. Miavako ny zavatra anankiray efa petritretana voalohany de zay ny hoe tandremana tsara ny mitsara avy hatrany, ny mitsara ivelany. Fa tsy hoe zay rehetra voan'ny zavatra tahaka izany akory de mpanota noho ny olona rehetra, na hoe mpanota be noho ianao, na mpanota be noho ny mpiarabelona, fa mety tsy nanota koa ary izy, tahaka izay nitranga tany Siloama. Reo 20 nianjeran'ny tilikambo de tsy voatery hoe ho mpanota noho ny olona rehetra, mety misy marina ary amin'izy ireo. Ny zava-dehibe zany de zao ny alantsika ny tokony hibebahantsika de le fiovana toe-tsaina ny amin'ny hoe aza mora mitsara, aza mora mandiso ny hafa, fa mandinihy tenanao, mandinihy tenanao manoloana ny hoe zavatra mitranga hoe azamo, za matoa tsy tratran'izao, tsy hoe tsara noho ireny. Na reny olona tratran'ny ny lozana zavatra manahirana ireny de zao tsy hoe ratsy noho za izy, na hoe ratsy noho ny fiarahamonina, fa zao avelan'Andriamanitra ho hitako zany na horeko zany mba hibebahako. Fa ny faharoa zay asehon'ity andininy de zao, raha reko tsika mieritreritra hoe misy idiran'Andriamanitra daholo ny zavatra tahaka izany. Rehefa misy zavatra mitranga mantsy indraindray dia fanaontsika ny mitady fanazavana. Inona reny mahatonga an'izany? Inona reny mahatonga ny zavatra ohatr'izany? Indraindray tsika mitady fanazavana zay mahatonga lay anton-javatra. Mieritreritra fanazavana isan-karazany hoe indraindray ara dia mampisy manambatambatra zavatra ao ny saitsika hoe matoa ty nisy ohatran'izao de angamba nisy tsy nitandrina na tahak'izao, ary indraindray ara dia akisakintsika any amin'Andriamanitra am'izay le fanazavana. Kapohan'Andriamanitra zany satria ratsy, navelan'Andriamanitra nianjeran'ny tilikambo zany satria ratsy, fa asehon'ny tompo fa tsisy idiran'Andriamanitra mihitsy. Misy lafin-javatra indraindray mitranga eo amin'ny fiainana, tsisy idiran'Andriamanitra, fa tena asan'olombelona. Mianjera ny tilikambo dia satria teo amin'ny fotoana teo le 20 dia tamin'ny fotoana zay tsy tokony nateo azy nateo azy dia zay fotsiny ihany. De hiteny amitsika hoe ka Andriamanitra nge mandahatra ny zavatra rehetra. Raha mamaky an'io tsika de zao tsy niresaka mihitsy Jesoa hoe io dia fananian'Andriamanitra nazera le tilikambo ka de io tsy zay Andriamanitra. Raha tsika manome andraikitra an'Andriamanitra amin'ny zavatra zay ataontsika hoe lalàna ny zavaboary tsotra fotsiny zao. Matetika tsika manazava hoe Andriamanitra nge mitondra ny zavaboary, nametraka ny lalàna na loi ao anatin'ilay zavaboary izy. Hoe misy ny antsoina hoe pesanteur, napetrak'Andriamanitra zany lalàna zany eto ambonin'ny tany. Fantatsika rehetra fa any amin'ny planeta hafa tsy misy pesanteur, fa eto ambonin'ny tany ihany no misy. De nasian'Andriamanitra an'izay lalàna zay zany mitondra eto no zany dia mety misy zavatra mianjera eto. De ny olona natao mandeha de mety misy zavatra mifanindry tahaka izany, ohatra hoe misy ny tondra-drano satria misy ny hafanana sy ny pression sy ny rivotra sy ny tahaka izany mitsoka. Tsy voatery akory hoe dia ataon'Andriamanitra hamotika ny fiainan'ny olona tsirairay le izy, tsy zany, fa Andriamanitra nametraka lamina dia navelany andeha amin'ny alalan'iny zavaboary iny de nasiany lalàna tao de amin'iny lalàna iny zany de mandeha ny zavaboary.
de misy ny mikroba, misy ny rivotra, misy ny isan-karazany de naveran'Andriamanitra iaina amin'ny lalàna zay napetrak'Andriamanitra, amin'ny fahendrenany napetrak'Andriamanitra. De ao anatin'ireny mety misy ny fifandonana sy ny zavatra maro samihafa, fa tsy voatery hoe idiran'Andriamanitra daholo akory marina fa mitondra ny zavatra rehetra izy, endry izy, fa zao miditra izy amin'ny lafiny hoe nasiany lalàna teo, fa tsy planin'Andriamanitra mihitsy akory ny hoe atao ho faty rehetra olona rehetra na itsika tsy protestanta tsy déterministe, misy antsoina hoe philosophie déterministe, hoe efa voalahatra tsy priany daholo ny zavatra rehetra hoe androany alarobia de ny akanjo anaovako mangamanga, ary dia hifanena amin'ny automobilina maitsomaitso ary isy olona mitondra elo menamena ho hitako dia ho tafitohana de tapaka ny kapako tsy ohatr' zany zany zavatra zany tsy zany raha miteny Andriamanitra hoe mitondra antsika izy, raha miteny Andriamanitra hoe mitantana antsika izy de tsy ohatr' zany ny fomba tsy hoe efa voalahatra tsy hipirina hatramin'ny laoka atoandro sy ny akanjo anaovana sy ny fiafara hoe sy ny jiripa sy mety mahazo sy ny tsy zay zany Andriamanitra. Zay ny antsoina hoe déterminisme amin'ny silamo zay. Amin'ny silamo ny hoe zavatra rehetra de voalahatra hatramin'ny rapitsa, hatramin'ny afaka apitsa, hatramin'ny sy amin'ny roapolo taona ho avy, tsy ohatr'izay zany. Marina fa misy ny fandaharan'Andriamanitra, ekentsika mihitsy zany. Misy ny fitantaran'Andriamanitra, ekentsika zany. Fa ao anatiny zany de misy ny andraikitrintsika, misy ny safidintsika, misy ny responsabilité-tsika, fa raha ohatra ka tsy responsable tsika fa alahatr'Andriamanitra tsirairay ohatr'izay le izy de tsy azo tsaraintsika zany. Tsy azo tsaraintsika fa le nandahatra an'le izy ny diso. Ka manjary hiteny mihitsy hoe za zany efa voalahatra hanota, ka Andriamanitra tsy nandahatra antsika hanota mihitsy, tsy zay. Dia indraindray tsika manana foronina foana mieritreritra hoe ny zavatra rehetra zay mitranga dia ny accident na moto na accident na trano menjera na tondra-drano na dia rehetra dia tena lahatr'Andriamanitra, tsy zany tsy zany. Tsy zany mihitsy. Misy lafin-javatra tena ateraky ny fitrangan-javatra mety mpitranga antsoka fotrony zao. Noho zany dia mba tsy hanomezantsika tsiny an'Andriamanitra indraindray, na mba tsy hanomezantsika tsiny ny fandaminan'ny tompo. Zany akory no tsy milaza hoe tsy afaka miditra an-tsehatra Andriamanitra, afaka miditra an-tsehatra kosa nefa Andriamanitra, fantatsika rehetra zany, impiry mo izy ny tsy miditra an-tsehatra. Amin'ny fotoana ilany azy dia zay maha-Andriamanitra azy, souverain izy, zay tiany io. Fa misy avelany mitranga, misy tsy avelany mitranga, noho ny antony maro samihafa, dia izay Andriamanitra. Fa zay na inona dia marina foana ny soratra masina de zao fitiavan'Andriamanitra. Zavatra fahatelo zay asehony tediny teo tsika voalohany manao hoe mitandrina tsara mba tsy hitsara ny hafa, mba tsy malaky mora mitsara ny faharoa de zao mitandrina tsara koa mba tsy heritreritra hoe ny zavatra rehetra Andriamanitra no miteraka mampisy an'izao korotana sy ny fahafatesana mitandrina tsara. Fa zavatra fahatelo zay asehony tediny ty kosa nefa de izao zava-dehibe ny fibebahana na inona tsy ny fitrangan-javatra zany ny zava-dehibe fa lay fifandraisana amin'Andriamanitra. Jesosy zany de mitona an'ireto olona reto manao hoe nareo aza variana mijery ny fait divers, aza mijery hoe tena aza variana mijery ny fahotan'ny olona, aza variana mijery ny zavatra hoe simba ny zava-dehibe de zao manahoana ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Fa raha tsy mifandray amin'Andriamanitra ianareo, raha tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianareo dia ho tratran'ny zavatra tahak'izany. Zany hoe ny misoroka ny fitrangan-javatra manimba de zao ny fahalavorarian'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Paoly efa manazava an'io, Romanina 12 matetika resahana ny hoe ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa. Zany hoe na inona le fitrangan-javatra de zao rehefa mibebaka ianao de manjary mahasoa anao ny zavatra rehetra. De tahaka zany koa eto zany ny tompo de zao ny zava-dehibe de ny hoe aza mitebiteby ny am'izay mety ho fiainanao, fa zao ataovy milamina tsara ny fifandraisanao amin'Andriamanitra am'izao ankehitriny zao, de mifalia amin'ny androany.
mifalia amin'ny androany fa zava-dehibe ny zava-dehibe de zao fahalavorariany fifandraisanao amin'Andriamanitra. Misy mpanoratra grika anankiray antsoina hoe Horace zay mpianatry Epicure matetika resahantsika ao anatin'ny filozofia. Epicure zay niresaka manao zava-dehibe ny fahasambarana zava-dehibeny hoe raha tianao no sambatra de zao atao na izao atao zay mahafinaritra anao. Ary nanana mpianatra izy antsoina hoe Horace. Epicure naraka ny mpianatry Platon ihany, naraka ny fomba fisainan'ny Platon ihany zany Epicure. Ry Epicure de tao anatin'ireo fironana antsoina hoe hédoniste, zany hoe reo zay tia fahafinaretana, tia fifaliana, tia ataonareo amin'ny teny frantsay fetard koa tsy maninona tia fety, tia sakafo, tia milalona, karazan-drazany zany le Epicure raha ohatra ka jerena ny amin'ny fomba fisainana ankehitriny. De nanana namana izy antsoina hoe nanana mpianatra antsoina hoe Horace. Horace de nanoratra lay tononkalo ho an'ny Le Conoë any amin'ny taona firy izy iny, 12 lohan'ny Kristy any ho any. Nanoratra an'ilay tononkalo zay fantatritsika rehetra, fantatry ny mpanao literatura. Misy an'le fehezanteny manao hoe carpe diem, quam minum credo la postero, nazahoana an'le teny hoe carpe diem. Zany hoe ndikana hoe carpe diem de zao ny hoe mifalia ianao, raiso am-pifaliana lay andro androany, raiso am-pifaliana ny zavatra mitranga androany, afa tsy fantatrao ny ampitso mety ho sarotra, ny ampitso manahirana. Mampatsiaro ny tenin'i Jesoa manao hoe aza manany amin'ny ampitso ianao fa ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho efa any an'io androany ary ny ratsy efa jere zany izy ny Galilianina, ny vonon'ny Pilato, ny tilikambo ny enjera, de aza manahy zany ianao fa ataovy zay alavorarian'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Ataovy azonao antoka fotsiny aloha hoe ianao ve eo akaikin'Andriamanitra sa tsy akaikin'Andriamanitra. Mampatsiaro an'ity carpe diem ity ny hoe mifalia ianao am'ty andro ity. Ary zava-dehibe zany revako malala ny hoe marina loatra fandrandray ohatra mieritreritra hoe de tsy rarany ampitso mihitsy ve zany, de tsy hanao zay afinaritra ny androany fotsiny ve. Raha miteny an'izany tsy hoe tsy manany ampitso, hoe tsy mirariraha ny ampitso, fa ny hoe mifaly ianao androany satria mibebaka ianao. Mifaly ianao androany satria lamina ny fifandraisanao amin'Andriamanitra. Mifaly ianao androany fa satria tsy namaka anao ny hijery ny fahotan'ny olona, na ny tsikerany tsy nety nataon'ny olona, na nieritreritra ny tenanao tsara sy marina noho ny olona, na koa nieritreritra ny tenanao mendrika, na koa tsy zay ny zava-dehibe, na nieritreritra n'Andriamanitra ho tompon'andraikitra ny fahavoazan'ny hafa, fa izao mifaly ianao satria vita fihavanana amin'Andriamanitra. Mifaly ianao fa tsapanao hoe zay le tenenin'i Jesoa hoe mibebaka, zany hoe mibebaka ianao na tsy ary fa ny fiainanao de eo am-pelatanan'Andriamanitra. Mibebaka ianao zany resy lahatra fa tsy tsara noho ny hafa saingy tian'Andriamanitra noho ny fandrampon'Andriamanitra ny mahatao izao anao. Tsy hoe ohatr'izao ianao, tsy hoe salama, tsy hoe mavitrika, tsy hoe satria mendrika fa satria tian'Andriamanitra. Ary dia izay ny tian'ny tompo ho takatritsika am'ty mofinaina ity hoe mibebà. Aza maikana maro tena, aza maika hijery ny hafa fa mibebà. Ataovy zay alavorarian'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra de mivato ho-tsaina hoe tompo faly androany fa nomenao tombon'andro. Mamelà ny heliko tam'izay tsy mety nataoko. Mety mahita zavatra be de be amitranga olana eto ambonin'ny tany, vonon'olona, herisetra fa za tompo de nomenao tombon'andro tahako zao. De misaotra anao fa fantatrao fa tsy tsara no irery, ianao mahafantatra ny tenanao, tsy afaka mamitaka an'Andriamanitra zany isika, fantatritsika ny tsy mety nataontsika ao am-pontsika. Tsika tsy afaka miteny mihitsy hoe za kosa aloha tsara no ranana, fa fantatrao ny tenanao satria ny fanahy masina ao anatinao, de fantatrao tsara mihitsy ny bitsiky ny fanahy masina ao anatinao, miteny manao hoe ianao koa nge mba mpanoty e. Noho zany dia ao anatin'izany no andinihanao sy hifonanao tena, andinihanao tena sy hifonanao ho an'ny tenanao, araka ny tenin'i Jesoa manao hoe raha tsy mibebaka nge ianao de ho ringana takasika io e. Raha tsy mibebaka, noho zany dia miovà. Ny dikan'ny teny hoe miova de zao
miala am'ilay zavatra izay fantatrao fa tsy mety satria zany zavatra zany dia Jesoa zany mba mahafantatra an'reto olona niresaka tamin'ny teto fantatra Jesoa tsara lay olona. Ty Jesoa mibebay ianao, tsy nitenenin' Jesoa tsiraray moa zany le olona, fotsiny manao hoe ianao koa mila mibebaka ianao fa raha tsy zany ianao de ohatran'ireny. Afaka malala fotoanan'ny fandanitena moa isika amin'ity volana Martsa ity dia ny zava-dehibe de zao mifalia amin'ny fiainana isan'andro, mifalia, esory ny fiferontanaina, esory ny tebiteby, ataovy zay fihavananao amin'Andriamanitra, ataovy mandrakariva zay hifalianao amin'Andriamanitra. Araky ny tenintsika teo hoe carpe diem, marina fa tenina tenin'io rasa zany, saingy ny dika zany de zao hoe mba mifalia ianao mba miaraha amin'Andriamanitra mandrakariva de aza manahy. Rehefa napetraka ao tamin'Andriamanitra indray mandeha ny fiainanao de matoky azy. Ary raha misy zavatra tsy mety nataonao dia mibebà amin'Andriamanitra, finahy amin'Andriamanitra. Zay ny dikany hoe Andriamanitra eo akaiky eo mandrakariva. Jesoa eo, zay ny dikan'io hazo fijaliana io, efa eo akaiky eo Jesoa. Raha ohatra ka misy zavatra ataontsika hoe tsy nety nataonao, misy zavatra manavesatra anao, misy zavatra mahaory anao, de zao eto eo am' Jesoa. Fa eo izy, mahita izy. Ary zay mety ho fiampangana maro samihafa atao amin'ny taon'ny hafa aminao tahaka reto zay nataon'ireto mpitaka laza amin' Jesoa reto de zao hitan'i Jesoa reny fa mibebà de avozo ny fiainana de manana fifaliana amin'ny fiainana isan'andro. Hivavaka isika. Tompo ampisaoranao zay fa Andriamanitra fitiavana ianao, tsy mainka hitsara, tsy mainka nameloka, fa mitaona anay kosa handray fiainana, mitaona anay kosa handray fiadanana. Ny tianao de ny hahavelona anay sy ny hahasambatra anay. Misaotra Tompo fa tao aminao zahay tsy hifaly amin'ny fahavoazan'ny hafa, fa tao aminao kosa hibebaka, hiverina aminao Andriamanitra mba hifaly amin'ny fiainana isan'andro. De jereo Jesoa ny tontolo andronay anio, ho tontolo androm-pifaliana, ho tontolo andro hihavananay aminao, am'izay mety ho nampalahelo anao nataonay na nampalahelo ny hafa de hifonanay aminao reny. Dia ataovy mahavookatra tsara miasanay amin'ity tontolo andro ity. Jereo ireo azo pahoriana Jesoa, jereo ireo izay manana ady am-panahy, jereo ireo izay tratry ny loza noho ny voajanahary, loza voajanahary, jereo ireo izay mety ho manana sedra mafy de ianao Andriamanitra ny amampy azy reny ary ampahery azy reny. Taony ny mpino mpiorona bebe kokoa aminao amin'ny fibebahana de omeo fifaliana hatramin'izay Tompo mba ho tsapanay fa ny Andriamanitray ny Andriamanitry ny fifaliana sy ny fiadanana. Saotra Jesoa. Amen.